avec. Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Manolotra ny vaovao. Antsiray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika, mitetika asanao ho vita. Indrana 643, manantona anao ny fampindramam-bola. Manolotra ny vaovao. Mijanona ho fampanantenana fotsiny ihany ny filazany Andry Rajoelina raha mikasika ny fahaleovantena ara-tsakafo ho an'ny firenena raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Niakatra hatrany amin'ny 5.20 faingo 3.7 ny fanafaram-bary ny volana janoary 2024 hoarina amin'ny taondasa. Resaka politika fa tsy teknika no hitondrana ny fambolem-bary ka tsy magaga raha mihamafy ny fiankinan-doha amin'ny fanafarana. Voasokajy isa mendrika indrindra aty amin'ny ranomasimbe indiana ireo toeram-pizahan-tany eto amintsika. Laza tsara toy ilay mpitarika mendrika aty Afrika saingy ahoana ny vokany raha mifampandrosoana ny firenena raha ny faneho-kevitra azo. Tokony harafitra miainga eny fotony sy mifanaraka amin'ny toetrandro ny tetiandrom-pampianarana sy ny rafim-panabeazana ahafahana manatsara ny kalitaon'ny fampianarana eto amintsika ompisehatra amin'ny fampianarana. Nanambara tamin'ny fomba ofisialin'ny fialan'izy ireo tsopoka ambanintsony ao anatin'ny Organisation Internationale de la Francophonie na ny OIF Niger sy Burkina Faso amin'izao fotoana izao ny antsiprian'izay. Migadondrainy amin'ny valoralina fotoana ny fampalalam-baovaontsika eto amin'ny fitalavitra kolo atena ny araba tomboky lasy tongovavy manasa anao ihany koa anaraka ny antsiprian'izay toy ny mahazatra matoa andatsoratra nondeha anokafantsika ny fiarahana amin'ity ala ity. Mijanona ho resaka sy fampanantenana fotsiny ihany ny filazany Andry Rajoelina fa vita tena ara-tsakafo i Madagasikara toato. Ny fahaleovantena ara-tsakafo izay midika fa tsy misy intsony fanafarana sakafo avy any ivelany indrindra ny vary izay foto-tsakafo ny malagasy matoa andatsoratra. Nandritra ny fanokafana ny fikaonando nasionaly mikasika ny fampivoarana sy ny famokarana eto Madagasikara izay natao teny Ivato ny volana janoary 2024 lasa teo. Nanamafy Andry Rajoelina fa fanamby azontsika tratrarina tsara ny fahavitatena ara-tsakafo. Ananantsika ny olona, ananantsika ny fahaizana, toanantsika izy ireo amin'ny lafiny masomboly tsara kalitao, velara-tany no ampiasaina sy ny fampitaovana samihafa. Amin'ny ankapobeny, ny fahavitatena ara-tsakafo dia midika fa tsy misy intsony ny fanafarana sakafo avy any ivelany, indrindra ny vary izay foto-tsakafon'ny malagasy, izay midika ihany koa fa afaka mamokatra izay ilaina ny firenena. Mbola lavitry ny afo ny kitay raha neto Madagasikara no jerena. Mijanona ho resaka sy fampanantenana fotsiny ihany zany ary mbola mitoy ny fanafarana vary avy any ivelany. Ny vary manokana ohatra araka ny antotanisa navoaka ny TGD na ny Direction Générale des Douanes nisy fiakarana hatrany amin'ny 5.20 faingo 13 ny fanafarana avy any ivelany ho an'ny volana janoary 2024 lasa teo raha mitaha amin'ny fanafarana vary ny volana janoary 2024. Izany hoe raha toka 507 alina taonina zany ny janoary 2024 tafiakatra 127 alina taonina izany fanafarana vary izany ny volana janoary 2024 lasa teo. Sarotra ny atongavana amin'ny fahavitantena ara-tsakafo raha tsy misy ny toana omena ireo sehatra tsy miankana na ilay fanjakana mihitsy no mamokatra izay ilaina. Tsy misy hita eto amintsika avokoa nefa ireo. Izany hoe ny fanjakana tsy miroso amin'ny famokarana ahafana mahazo izay vokatra ilaina. Ny sehatra tsy miankina sy ireo tantsaha tsy misy fanohanana na misy fa tsy araka ny tokony ho izy. Ny fanohanana ny tantsaha izay tsy mijanona amin'ny fanomezana zezika sy fizarana masom-boly fotsiny ihany fa mitohatra ny amin'ny famoaham-bokatra sy ny lalam-barotra, ny fifehezana ny vidim-bokatra ka tsy ahafaty antoka azy ireo ahafana manatsara ny farim-piainana. Fanohanana goavana ilain'ny tantsaha, ny fanamorana ny fisitrahan'ny tany azo volena ka tsy ho lany vola mikarakara ny taratasy taniny sy ny fiakarana fitsarana noho ny fifanolana eo amin'ny samy mpandova na ny mpiray vody-rindrina aminy. Fanohanana ilain'ny tantsaha ny famerenana ny filaminana ka tsy hisy intsony
ireo tsy maintsy mandao ny tokantrano ny isaky ny alina mantory any an-tsaha no ny tahotra ho very aina vokatry ny asan-dahalo toana ilain'ny tantsaha ny alana amin'ny vokatra tsy ateraky ny fiovan'ny toetrandro ka tsy ho maina ny tany rehefa tsy misy orana ary tondraka indray rehefa fotoam-pahavaratra tolo-tanana ilain'ny tantsaha-pamokatra ny amelana azy ireo amboly sy asa malalaka ka tsy ho totofana ny taniny rehefa misy tetikasa irison'ny mpitondra fanjakana ary indrindra ny fanapariana ireo teknisianina mahafeny fambolena iara asa kaiky amin'ireo mpamokatra misy fiantraikany amin'ny fahafahamamokatra eto amintsika avokoa ireo ary rariny raha toka anafatra vary avy any ivelany sika manafatra sika satria tsy ampy ny famokarana anatiny tsy voafehy ny vidim-bokatra ka rehefa fotoam-piotazana amidy mora sy mamono antoka ny tantsaha ny vokatra rehefa fotoana maitsoahatra ireo tantsaha ireo indray no mividy amin'ny vidiny lafo tsy ny vary ihany tsy ampy ary tsy maharaka ny filana avokoa ohatra ny vokatra eto amintsika no ireo olana mianjady ireo izay tsy ahitana vahaolana maharitra ho an'ny katsaka manokana izay fototry ny sakafom-biby sakafon'olombelona ihany koa akora ilaina amin'ny sehatry ny fiompiana dia voalaza fa tsy ampy hatrany amin'ny iray hetsy taonina ny vokatra eto Madagasikara malalaka nefa ny tany afaka trandrahana amokarana izany katsaka izany eto amintsika malalaka ny tany afaka trandrahana amokarana voly hafa toy ny voanjo soja lojy tsaramaso sy ireo karazana ankotrana samihafa raha fahaleovan-tena ra-tsakafo araka izany no andrasana amin'izao fotoana izao ny akatratrany amin'ny 5 sy 900 isan-jato ny fanafarana avany velany amin'ny volana janoary 5 oharina ny volana janoary 4 resaka politika fa tsy teknika no hitondrana ny fambolem-bary eto amintsika any ka tsy mandeha amin'izay loany ny fomba fiasan'ny fanjakana anatraran'izay fahaleovan-tena ra-tsakafo izay ho ny manampahaizana manokana momba ny fambolena nanaovana fanadihadiana Mioapapana amin'ny fanafarana vary ataon'ny fanjakana ny volana janoary 2024 tafakatratrany amin'ny 100 sy 507 taona izany fanafarana izany raha toka tsy nisy afa-tsy 507 taona izany ny janoary 2024 izany hoe tafakatratrany amin'ny 570 faingo 13 raha mitamin'ny volana janoary 2024 resabe politika fotsiny ny filazana fa avy tantena ra-tsakafo fa ny mifanohitra amin'izany no zava-misy Bizy nataon'ny mpandraramahazo ny avarapatana amin'ny fanjakana io fanafarana vary mioapapana io ho ny solombam-bahoaka manampahaizana momba ny fambolena raha naneho ny heviny ny resaka fanafarana vary zany raha antsika malala fa misy subvention ny fanjakana angeza be io ary tena vola goavana be ny lanin'ny fanjakana ao anatin'io hitazomana ny vidim-bary ao maro toerana aty Madagasikara andatsahana ny vidim-bary aty io fa raha mijery ny resaka cours international tsika lafo mihoatra lavitra no aty Madagasikara raha indraindray nefa isika mbola mividy lafo any amin'ny alalan'ny volam-panjakana zany rehetrarehetra zany ny any an-tanako hoe lasa miandany vola ihany amelona ny tantsahany avelany maninona ny tsy ampiasaina ato anatiny ilay izy mila stimulena hotsika na mila tairina ny olona mokatra amin'ny alalan'ny fanatsarana vidim-bokatra fa io vitantsika amin'ny mampisakafo ny olona ato anatiny vitantsika ihany koa manondrana ny vary io raha manana politika mazava sy tetikasa mazava ny fanjakana fa ny olona tsy manana izy dia lasa miteraka fahasahiranana mamalagasy zany fomba fiasa teknika no hitondrana ny fahavitantena ra-tsakafo sy ny fambolena fa tsy atao resaka politika sady mampime no mahasosotra mahita mpitondra mandeha manao rody be mizara masom-boly amin'ny volana febroary ary tsy mitombona ny fandehanana mamahy vary amin'ny volana febroary eto Madagasikara hoy ny fanazavana volana novambra na desambra farafahatarany no mamahy vary vaky ambiaty tsy haintsony hoe vary inona ino zaraina fahafiny ary tsy manaraka ny tety androm-pamokarana lozika raha miemotra ny fahavitantena ra-tsakafo lazaina ny io moa le resaka antsika foana hoe ny politika sy ny teknika mifanalavitra foana matetika eto Madagasikara mizana ary mazary matetika hoe miresaka dia resa be no betsaka ny zavatra tononona lasa fedanao sadolo fa tsisy tanteraka rehefa aveo fa raha miresaka tsika zao hoe fanetsahana zany na famafazana vary zany dia ny famafazana vary tokony any amin'ny volana novambra any tena tokony ho izy misy ara manao vary aloha efa mandeha any amin'ny volana jolay oktobra any isika ity ny mpanao politika eto Madagasikara volana fevrier vao mamahy vary io nefa fantatsika fa ny ririnina manomboka amin'ny volana me iny raha vao tsy tapiteraka tanteraka ny vary eo amin'ny volana me dia manakofa daholo tsisy rendement na tsisy vokatra ho azontsika mihitsy aorianany volana me dia ny resaka ataontsika hoe ny calendrier culturel ihany koa na ny
tety androm-pamokarana samy manana ny azy ny toetany rehetrarehetra fa ireny tanina ambolena sy ny zarana vary volana février reny dia tsy afaka anaovana famafazana vary tsony volana février fa tsy afaka ny ho tapiteraka amin'ny volana mai tsony reny fa tsy maintsy tratrany amin'ny juin dikan'izay anakofa daholo reny vary reny afaka jerenareo daholo reny toerany reny ao aoriana izay nanaovandrareo fa anakofa daholo reny vary reny mazava vazy. Efatra ny amboalohany any Rajoelina ny tsy mahay ny famokarana sy ny fambolem-bary raha ny fanazavana voaray. Efa nisy teto amin'ny firenena izany hoe Artemisia no volena anavitra ny Madagasikara. Aiza ho aiza izany amin'izao fotoana. Napetraka ihany koa izao ny sekretera-panjakana misahana amin'ny fahavitantena Ratsakafo samy miandry ny vokatsoa azo avy amin'izany ny rehetra ialana amin'ny fanafarana vary. Isan'ny mampihenana ny sandam-bola malagasy mampitotongana ny toe-karenina. Ao anatin'izay tontolo ny fambolena izay hatrany nahazo ny fankatoavana na ny homologation ny masombolona katsaka novokarin'ny FIFA ny sampandrara misahana ny asa fikarohana momba ny fambolena. Manaraka ny fenitra ity masomboly ity ireo mpikaroka ary matantiny olitra lezionery izay mampitarainy ireo mpamboly ihany koa. Ankoatra ny katsaka nisy ihany koa ny masombolina tsaramaso mamokatra valo eny oarina mahazatra onona sainy. Nampiseho ny fahaiza-manao ireo manam-pahaizana mpikaroka eo anivon'ny FIFA ary namokatra masomboly katsaka mahatohitra ny chenille légionnaire na ny olitra légionnaire. Maro baby miaritra ireo no masombolina katsaka nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy androany izay nahazo ny homologation avy amin'ireo mpikaroka eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ankoatra ny katsaka misy ihany koa ny masombolina tsaramaso Ranonomby 5 sy Ikinimba. Efa vita sedra efa natao ny fikarohana nandritra ny taona maromaro izay nafana nanaprofa mahataty ahitany mahataty fiovaovan'ny toetrandro mahazaka ny toetany izay natao tany amin'iny faritry ny Kianjasoa iny. Kianjasoa moa dia faritra anankiray eto Madagasikara izay azo lazaina hoe zone de transition. Le variété anakatsaka io dia mahataty an'izay olitra chenille légionnaire zay. Ny tahampamokarana 7 tonnes l'hectare ny azo amin'ny karazana izay nahazo fankatavana androany raha toka eo amin'ny 3 ka hatrany 4 tonnes ny amin'ny mahazatra. Dia ny an'ny tsaramaso mety azahoana hatramin'ny 2 tonnes l'hectare raha ohatra ka feno tsara ny fepetra rehetra raha toka eo amin'ny 400 ka hatramin'ny 500 kilao ho an'ny fambolena tsaramaso mahazatra. Misy masokarena ny fikarohana raha ny fanazavana hatrany na eo aza ny finiavana anohana ireo tantsaha. Tetika savatsian'ireo mpiara-mombona antoka amin'ny ankapobeny no isany azahoany ireo mpikaroka eo anivon'ny FIFA masomboly tsara kalitao toy izao. Tamin'ity nisy ny fiara-miasa tamin'ny Sanoy na ny sécurité alimentaire et nutritionnelle océan Indien niaraka tamin'ny vondrona européenne ankoatra ny anjara ny fanjakana malagasy. Amin'ny alalan'ny voka-pikarohana ny manam-pahaizana manokana antsika amin'ny FIFA dia amin'ny alalan'iny ny ministère ny fambolena sy ny fiompiana no manaparitaka ny fotony an'ireo masomboly ireo. Dia misy formation zany de formateur aloha atao eo anivon'ny ministère. Dia zareo indray no mandeha eny anivon'ny direction régionale ny fambolena sy ny fiompiana. Dia ohatran'izay hatrany zany le izy formation en cascade mahazo an'ny paysan relais le izy amin'ny farany. Dia izy ireo afaka manao mihitsiny vitrine site vitrine kely eo aminazy eo satria manaparitaka ny zavatra voavoany amin'ny tantsaha koa manko ny somary sarosarotra. Zareo efa zatra an'le fambolena nentim-paharazana. Tao anatin'izay efa taona nisy tetikasa food sec semence niarahana tamin'ireo mpiara-mombona antoka izay masomboly 30 tonnes teo eo no novokarin'ny FIFA na ny sampandrara misahana ny asa fikarohana momba ny fambolena. Raha ny kianja Bariano isan'ny nandrasany izay homologation izay efa nahazo aloha zany ny masombolina katsaka izay novokarin'ny FIFA amin'izao fotoana izao tsy maninona izay fa voasafidy ho isan'ny mendrika indrindra aty amin'ny ranomasimbe indiana ireo toeram-pizahantany eto Madagasikara ankehitriny. Laza tsara tolay leader politique africain de l'année ty toerana hazo Madagasikara ty ho ny mpisehatra amin'ny fizahantany saingy tsy mifanaraka amin'izay raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Raha nampandroso ny laza ho ny fanazavana efa lasa lavitra ny firenena raha ny fanoikevina hatrany. Onona saina no mitatra ny antsiprian'izay. Sesilany ny vaovao tsara azon'ny Madagasikara ny vilany tatoato. Taorinina azahoany Andry Rajoelina ny mari-pakasitrahana amin'ilay leader politique africain de l'année ny teo amin'ny sehatra ny fizahantany indray no nahazoany Madagasikara laza.
araky ny World Travel Award 2025 tsara ary mahasarika ny mizahatany eto amintsika ampitaina amin'ireo firenena aty amin'ny ranomasimbe Indiana. Eo ny tontolo iainana, eo ireo karazana toerana voajanahary samihafa. Ny tombo iray indray zany ny amboaran'i Madagasikara. Zay zany ny ilazantsika azy. Tombo iray ny amboaran'i Madagasikara hoentinaiza atao inona, zay ngambany no tokony hoe resaka alefa. Fa raha ohatra tsika karaha nahazo an'ireny amin'ireny mari-pakasitrahana isan-tsokajiny, nahazo an'ireny maro-boninahitra isan-tsokajiny sy ny sisa reny, dia ny fanontaniana petraka ny be sy ny maro ary indrindrindra tia mpandraraha dia hoe aiza tokoa ny fipetraka izany ety amin'ny zava-misy, ety amin'ny zavatra iainana andavanandro ary ety amin'ny zavatra miantra amin'ny ato vilany. Ho anay zany le izy dia ohatrany hoe kisarisary avoaka sy tehatehaka ary fandokadokafana le izy ao anatin'le tontolon'ny asa. Ny amboara miranty fa tsy arak'izay ny zava-misy raha ny sihetry ny fizantany hoiatra ny fanio-kevitra. Lavitry ny toe-javanisy ny taona 2024 no misy antsika ankehitriny. Tsy tafary ny fanjakana ny sehatra na efa taona maro aty aorian'ny Covid-19 azy. Ny asa vita fampitsarana zay ataontsika ifimehezana ve no nazahoana asa inona ny resaka na manorina sy manodidina izany nafahantsika nahazo ireny ny zava-misy zany zao dia ny hoe mbola mipetraka ny fahasairanana, mipetraka ny zavatra tsy mety isatsokajiny tsy lavorary ny tontolo rehetrarehetra. Ary raha ohatra ka ny resaka ataontsika fizahantany ao amin'atin'ny resaka fanaovana sakafo sy ny trano sy ny sisa dia ataontsika angambany hoe tsy le fahazahoana n'iny ny zava-dehibe fa hoe ahoana ny fanatanterahana azy ety amintsika izay miankina be da be amin'ny fahasalaman'ny tontolo politika ny ara-ekonomika. Kanefa izay zavatra izay dia tena mandeha ila toy ny kirarony be minao izay ka tsy azahoana tombony velively ary tena ataontsika izany hoe tsy mahajejojejo ary tsy mahate-hidera indraindray satria manahirana mandinika azy rehefa jerenao amin'ny antsipiriany. Raha ny laza sy ny amboara azon'ny Madagasikara sy ny filoham-pirenena no nampandroso ity firenena ity, efa lasa lavitra isika ka tokony ahitsy ilay fomba fiteny hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso hoiatra ny fanio-kevitra. Matoa mbola izay Madagasikara tsy maintsy mandroso izay no irairaina, asa mifanaraka amin'ny zava-misy mamaly ny filana no ilaina. Marary amin'ny lafiny rehetra amin'izao fotoana ny mpandrarany fonja eto Madagasikara hoy sendikany nadritra ny fivoriam-beny mpandrarany fonja te tsy antany mora androany. Antony antsony izy ireo ny tompon'andraikitra mahefa hijery akaiky izay olan'izay sy ny vahaolana mifandraika amin'izany. Daniela Minoarsono mitatitra ny antsiprian'izay. Tsy mifanaraka amin'ny dingana voafaritry ny lalàna ny fomba fampiatonany karaman'ireo mpandrarany fonja eto Madagasikara raha ny fitarainan'ireo mpandrarany fonja tamin'ity androany ity. Raha ny lalàna tena tokony izy ny procédure normaly prérogativen'ny ministra manokana mampiantony olona ray manajano azy amin'ny asany raha toa ka misy zavatra anenjeny azy. Fa ny fanapana karama kosa tokony miandry délibération ny kodisy. Zay ny antony ijoron'ny kodisy. Fa raha ohatra ifandingana ohatran'izany tsisy zavatra manaraka ny tokony izy ny asa-panjakana. Ampikely satria izahay tsy mandany andraisana fepetra raha misy zavatra mahazo anay. Mpiasa-panjakana izay voafeny lalàna, voafeny fitsipika tahaka ny mpiasa-panjakana rehetra. Fa kosa ny fandraisana fepetra mikasika ny personnel de l'administration pénitentiaire tsy manaraka ny fitsipika ny rehetrarehetra ny rizateny izay ny toerinay. Manana ny rafitra amin'ny fiainay izahay. Misy an'izany conseil de discipline zany atao aminay halohany anapahana karama olo faraparatsiny mba hazaina izay procédure zay. Fa mpiasa-panjakana izay fehezina procédure, fehezina texte. Fa ny anay ny zavatra misy dia sy izany ankehitriny. Fa baiky fotsiny nomenina ny responsable atao aminay dia tapaka ny karamanay. Ankoatra izay, tsy maleo tena ihany koa ireo mpandrarany fonja amin'ny fomba fanindrina ireo tompony andraikitra misana ny fandrarana ny fonja, ka lasa izy ireo indray no ifitoerany rihatra rehefa misy ny tsy fetezana raha ny fitarainana trany. Lany andro, tsy mifanaraka amin'ny toe-java-misy ankehitriny ihany koa ny voalaza ny loi 95/010 tamin'ny 10 Jolay 2017 izay mifeny fandrarana ny fonja. Antony angatan'ireo mpandrarany fonja ny anavozana izany lalàna izany. Mbola izany statut particulier tamin'ny 95 zany no mbola iainanay amin'izao fotoana izao. Maharary anay le zavatra satria
sy compatible amin'ny fiainana amin'izao fotoana zao itsony ny zavatra nisy tamin'izany 1995 zany ny enda amin'ny té de logement tamin'izany faretina tamin'izany no mbola iainanay amin'izao fotoana zao noho izany mangataka izahay amin'ny fitondram-panjakana ho atao refonte tanteraka mihitsy i loi 95/010 io mba ahafahana mivelatra kokoa ho anay personnel na ny indemnité rehetrarehetra na ny fomba iainanay amin'ny ankapobeny ato amin'ny corps de l'administration pénitentiaire averiko dia mandeha tsy mifanaraka amin'ny zava-misy ankehitriny sony no voalaza an'io loi 95/010 io amin'izao fotoana zao nous sommes 2025 efa telopolo taona lasa zany izany nefa mbola iainanay amin'izao fotoana zao mangataka izahay mangataka mba atao refonte sy atao ela le zavatra satria maika zany zavatra zany atao aminay isanangatan'ireo mpandrarany fonja ihany koa nisy ny logement amin'ireny fonja vaovao ireny ny andraisana mpandrarany fonja nampy ireny poste vacant eny anivon'ny ministera ireny fa ihany koa nijerena manokana ny tambokaraman'izy ireo ary ny fampitovana ny fonjany amin'ny fatra tsirairay avy araka ny fitsipika anatin'ny mifeny satany mpandrarany fonja ny fidiny sekretera jeneraly ny androany syndicat-ny mpandrarany fonja mivondrona anatin'ny syndicat SPAPM nandritra ny fivorim-be ny aran'izy ireo androany. Ao anatin'izay tontolo ny famonjana izay hatrany fa hiazo any Toamasina vetivetsika nahitra miponjavonja maika ao amin'ny fonjabe nambalatavoangy androany Claudio Abdoula na ijalany na 13 taona sy Zaflatsiona na ile baba raika 20 taona tomponantoka tamin'ny famonoana feno abibina ny tompo-klara andria mahefa tahina ny talata 4 martsa lasa teo tao ambolo madinika androany no niatrika ny mpitsara mpanao fanadiadiana lalina izy roa rehefa voatazona 9 andro teo anivon'ny tobon'ny zandary Toamasina vonon'olona miampy alatra kojakoja samihafa no loham-piampangana hanenjena azy ireo ireto roa reto izay efa samy mpamerokeloka avokoa araka ny fantatra nandritra izay fanadiadiana izay dia izay ihany koa no entintsika amin'ny sendro vetivety ao anaty doka fohy aza misaraka aminay ary. Avec maintenant plus de data, profite de nettement 25 000 et c'est 4,5 gigaoctets d'internet. Et c'est toujours à 25 000 arrière. Tape vite le dièse 322 étoile 8 dièse. Sarbidiny fotoana ka na ny segondra ray azy manandanja aza velo resiny rotoroto ireo fotoana mamy manokana fotoana ho anao sy ireo olona akaiky ny fonao ho anofinofinao sy ny tetikasanao miaraka amin'ny indrana 643 ao amin'ny PAMF miamora kokoa ny fiainana aza miasa saina fa ho karakarainay ianao antso ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetika sanao ho vita indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Pour une carrosserie parfaite, optez pour El Mondes, la marque professionnelle de peinture automobile. Le mastic corrige les imperfections, la peinture garantit une tenue durable. Le vernis illumine et démarque votre voiture. Certifié et disponible auprès de vos points de vente habituels, El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao mamena ny araba hatrany tomboky lasy tomboky vavy ho anao izay mbola miaraka aminay amin'izao oro izao. Ny tombony fitarainana azo avy amin'ny mpanjifa mikasika ny fahadiovan'ny rano ny Jirama tato ato. Nateo aza ny fanazavana nety ny Jirama fa tsara ny kalitaon'ny rano vokariny ary nandalo fanaraha-maso sy fitiliana ihany koa. Tsy mila fialan-tsiny intsony fa rano madio sy azo antoka no ilain'ny mpanjifa amin'izao fotoana izao. Izay mandovola ho ny mpiaro ny zo mpanjifa nanaovana fanadiadiana tamin'ity andro an'ity santatra ny aina.
atsika le izy dia misy an'ireny zavatra maloto fampanatra dia rehefa amin'ny arivo ty dia sasana dia misy an'ireny fanarera isaky ny akarana dia manasa ny foana dia rehefa atsika izy dia misy ohatran'izany reny ohatr'ireny foana isaky ny maraina isaky ny makarana. Tahaka izany ny kalitaon'ny rano tonga eny amin'ny mpanjifa maloto indrindra rehefa amin'ny maraina iny. Tsy maintsy atsika elaela vao azo ampiasaina ary ahitana vovoka sy potipotika loto any amin'ny faransiô. Ahitana tahatra izany ihany koa ny rano rehefa ampangotraina raha ny fitaraina voaray hatrany. Mazava ny sary fambolana mafy ny tompon'andraikitra avy amin'ny Jirama omaly 17 Martsa fa tsy marina ny filazana fa tsy tsara kalitao ny rano ny vokarin'izy ireo. Azo troina sy zaraina ary mandalo fanaraha-maso izy ireny mialoha ny tsinjarana azy. Voaja ny digana rehetra amin'ny fanadiovana anesorana ny fotaka sy ny loto hita maso amin'ny alalan'ny fanafody, tsika ary fitiliana. Ankilany, manao ezaka ny orinasa nolona ireo fantsona efa simba sy nahazo taona ka mahery ny $500 sy R1 metatra no fantsona efa nosoloina teto Antananarivo sy ny manodidina. Na izany aza, hita fa tsy tsara ny kalitao tonga eo amin'ireo mpanjifa. Adidin'ny Jirama ny miantoka ny fanadiovana sy ny fahadiovan'ny rano. Manomboka amin'ny fankana azy hatramin'ny fanaterana azy. Tsy mila fialan-tsiny intsony ny mpanjifa fa vokoka hatrano ilainy. Rano tsara kalitao no tadiaviny satria mandovola izy ireo ahazahoana izany. Hoy ny mpiaro-ny zon'ny mpanjifa na ny eo ny heviny. Mandovola ny mpanjifa. Rehefa mandovola ny mpanjifa dia mila takala. Mila misitraka zavatra tsara, mara-pahasalamana, indrindra fa resaka sakafo, rano ny resahana. Tsy mana excuse mihitsy Jirama ka misy an'izao talona, misy an'izao tamin'izao na simba ny tsisy entretien, tsy tena marina terana an'izany ny mpanjifa. Ny mpanjifa dia mifantany dia hoe efa eo nareo izay natao mpitondra tany aloha na mpitondra amin'izao fotoana izao na ny ataon'ny mpiasa na ny angalatra na tena tsy tia fantatra an'izany ny mpanjifa. Ny mpanjifa dia zavatra tsara, zavatra ara-pahasalamana, zavatra mety amin'ny satria mandovola izy. Zay tena mandovola izy mila takala, mila tamberina zay vola alohan'ny mpanjifa zay. Zay ny tena fandehany io Araky ny didim-panjakana laharana 3 raika amby 700 ao amin'ny andininy 5 sy 9 ny rano rehetra tolotra ho an'ny olombelona dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny fenitra momba ny fahadiovana amin'ny lafiny fizika simika sy bakteriolojika. Anisan'ny fenitra jerena ny lokony sy ny tsirony. Ny rano natao ho an'ny olombelona dia tsy tokony izy famantarana fahasimban'ny kalitaony. Raha ny fanazavan'ny mpitsabo, aretina maro no mety ateraky ny rano mavomavo, tsy voadio ary ratsy kalitao. Voalohany fotsiny izao raha hoe ny fiantraikany amin'ny hoditra satria matetika amin'iny ilay olona no misasa dia mety hiteraka tsy fahazakana an'izay loto izay dia mangidihidy izany ilay hoditra ilay vatan'ilay olona. Mety hiteraka ihany koa hoe manao infection mihitsiny ihany koa ny hoditra. Raha ohatra moa ka betsaka mikaozy ao anatin'ilay betsaka mikaozy ao anatin'ilay rano dia mety mampitonga an'ilay mangidihidy. Raha misy bakteria ao anatiny dia mety hiteraka tena hoe infection mihitsy ho an'ny hoditra. Raha ohatra ka sotroina indray izy dia voalohany indrindra aloha mety hiteraka areti-pivalanana izy satria tafiditra any anaty ny mikroba mety hiteraka aretin'ny tsinay zany fa miseho amin'izay endrika hoe areti-pivalanana izay ihany koa. Dia misy ihany koa zao hoe misotro an'ilay rano dia manao alergia ety ivelany. Hôtely akory, hôtely iray tao Mahajanga no nakatona noho ny tsy fahadiovana izay voalaza fa nahatonga fanapoizinana olona ambony sasany. Ny Jirama ankilany manolotra rano tsy madio ho an'ny mpanjifa nandritra ny volana maro. Tranga izay mampametra-panontaniana ireo mpanara-baovao amin'ny hoe tsy tokony akatona ihany koa ve araka izany ny Jirama izay tsy avina trany fa hifatrara ny rihitra noho ny tsy fahaiza mitata ny mpitondra sy ny tsy fananana politika mazava amahana ny olandrano sy ny tsiro eto amintsika. Manoloana ny antsoja sy ireo olana samihafa ary vona mahazo ireo infirmiera sy rasaza manerana nosy amin'izao fotoana izao. Isiny alakamisy 20 Martsa ho avy izao ny andro ny firaisampo ataon'ny sendika ny infirmiera sy rasaza eto amintsika. Andro izay anaovan'izy ireo service minimum ihany koa. Ankilany dia mafy ny hetsika ataon'ny sendika amin'ny paramedy eto Madagasikara raha minitsy andray fepetra manoloana ireo olana samihafa ireo. Ny tompon'andraikitra isa nambaratongany amin'izao fotoana izao fanampanazavana. Ny tanjona dia izao fanairana ny tompon'andraikitra izay sapanay fa misy andraikitra tokony ho raisinao nefa tsy taterahana. Ohatra resaka manakara nisy fananam-panjakana tao simba CSB may
dia nisy personnel anay maty tao dia mba nakaiza moa ny toy niny fanadiadiana iny a hatramin'izao sisa ndraikitra ny raisina dia taorinan'iny a mbola be da be ny olana ny seho izay zany midika fa arakaraky ny sy fandraisina ndraikitra vo mainka mampihitatra le zavatra tokony ajanona aloha zany ny azo zay a rehetra zay atao aminay tokony jerevana le resaka sy fandripahalemana ary jerena ny priorité sy ny important atao anatin'ny resaka fahasalamana ary eto ara dia ambarako fa sy zahay paramediany no mitaraina fa nareo médecin koa ary mbola miteny ary zareo hoe hanao esika koa aorinany anay izao ka tokony zany a jerevana io fa misy zavatra sy milamina zany a tontolon'ny fampianarana vetivety tokony arafitra miaingy ny fotony sy mifanaraka amin'ny toetrandro amin'izao fotoana izao raha ny tetiandrom-pampianarana sy ny rafim-panabeazana ahafahana manatsara ny kalitaon'ny fampianarana eto amintsika ankehitriny izay no isan'ny fanohi-kevitra ny taletsekoly ray manoloana ny fivoahan'ny tetiandrom-pampianarana vaovao ho an'ny taom-pianarana 5 Rina fitiavana no mitatitra ny fanadihadiana. Mizara roa volana indimy ny tetiandrom-pampianarana ho an'ny taom-pianarana vaovao 5 izay navoaka ny ministera ny fanabeazam-pirenena omaly. Amin'ny 7 septambra 5 no fidiran'ny mpianatra ary mifarana ny 4 oktobra ny fizarana voalohany. Manomboka ny 3 novambra hatramin'ny 10 desambra ny fizarana faharoa. Ny 20 desambra hatramin'ny 4 janoary ny fialan-tsasatry ny Noely. Ny 5 janoary na 20 indray ny mpianatra no miditra ka mifarana ny 20 martsa ny fizarana fahatelo. Ny 13 martsa hatramin'ny 17 martsa ny fizarana fahaefatra. Miato amin'ny fialan-tsasatry ny Pasika ny mpianatra manomboka ny 20 martsa hatramin'ny 9 aprily. Miverina an-dakilasy indray izy ireo mamarana ny fizarana fahadimy farany. Ny 9 aprily hatramin'ny 15 jona 20 ary manomboka ny 20 jona 20 ny fialan-tsasatra lehibe. Nambarany taletsekoly tsy miankina iray fa miankina amin'ny faritra tsirairay sy ny zava-mitranga no ahafahana mandamina io tetiandrom-pampianarana io hiatrehana ny toetry ny andro sy ny loza voajanahary mitranga. Deuxième trimestre ohatran'izao tsika dia matetika tapaka ny andro amin'ilay hoe misy avy ny orana sy ohatr'izay misy fikorotanany no hohanin'ny sekoly sasany fa ho anay tena alaminay sy arindranay arak'iny le izy ary tsy ino catastrophe naturelle reny rehefa avy le orana be sy ny cyclone ohatrany tamin'ity taon'ity tena betsaka le izy dia reny zavatra reny tsy ataontsika anakorotana ny fampianarantsika eto amin'ny sekoly akory dia anjaran'ny taletsekoly tsirairay aby no mandamina n'izany rehetrarehetra zany sy mandrafitra an'izay vao manomboka ny taom-pianarana manaraka amin'izao fotoan'izao zao zay efa anatin'ny fikarakarana ny taom-pianarana manaraka dia tsara mihitsy tafavoaka melo ohatran'izao zay ny tiavako an'ilay omendry zareo melo ohatran'izao le rafi-pampianarana sy ny calendrier scolaire moa fiantsika azy teo iny dia ahafahanay mandrafitra tsara ny anay ny fomba fiteny azy moa zany dia kalena en fonction an'iny zany. Maloana ny fitotonga ny kalitaon'ny fanabeazana tokony hovaina sy arafitra miainga ny fotony mamaly ny filan'ny faritra ny rafi-pampianarana eto amintsika. Antoko ny fampandrosoana raha toy ny fanabeazana ka ilaina ny manana rafi-panabeazana mifanaraka amin'ny vanim-potoana ankehitriny ho hiatrany ny fanazavana. Fanotanjona dia hoe ahoana ny ampandrosoana azy tsotra kely ny ampandrosoana azy soloana hatrany amin'ny fototra arafitra avy any amin'ny fototra zay ihany fa raha hoe hovahovaina kely ety an-dalana sy ohatr'izao ny formation pédagogique rehetrarehetra io amboarina hatrany amin'ny fototra fa aok'izay le fanakorotanana isan-karazana. Za tsy miaro na manoana na inona io fa ny tanjona fotsiny dia hoe arafitra araka ny tokony izy manaraka ny antsoina hoe update ny rafi-pampianarana manaraka ny toetrandro amin'izao fotoana zany satria tsy misy an'izany fivovan'ny toetrandro zany taloha ohatra amin'izao ohatra efa misy ny fivovan'ny toetrandro manaraka an'izay fotsiny zany ny hainy manam-pahaizana rehetra momba ny fanabeazana. Ankoatra ny tetiandrom-pampianarana tokony hojerena manokana ihany koa ny fanohanana ny mpampianatra sy ireo foto-drafitrasa raha tiana ny ampiroborobo sy hanatsara ny sehatra ny fanabeazam-pirenena eto Madagasikara. Lafomba vao hafa noho ny fahatapahan-dalana ao Beaitsy amin'ny lalam-pirenena 10 amin'izao fotoana izao tafiakatra 2 ariary ny vary kapoaka ny ampany ankehitriny. Tsy tonga ho an-toeran'ireo fiara vaventy mpitatitra ireo entana ilaina andavanandro. Ny any an-toerana izay nahitana fahasimbana maro vokatra ny fandalovan'ilay rivo-doza farany teo. Tsy maintsy hafianganina ny ahafavitan'ny lalana ary irosona ny fanarenan'ireo foto-drafitrasa simba ho ny teo anivon'ny Birao Nasional misahana ny loza voajanahary. Fanampanazavana. Tatsika zao fa ny lalana nampitohany ampany tao Beaitsy
dia tapaka ny lalana fa efa hitatsika ny teny ambony teny ny fandehanan'ilay engin zay any faritra andeha amoa ny lalana io satria hitatsika reny camion be dia be zay mitondra sakafo aty reny inona fa androanina rapitra dia tokony ivozany lalana zany hitatsika fa lasivatra dia lasivatra ny tranom-panjakana amin'ny ankapobeny raha ny atao ampania manokana dia hitatsika ny sekoly misy fahavoazana kely koa ny hôpital eo ny trano district eny ara fa na ny toerana misy UBGC dia miala ihany koa ny tafo fa dia hiezaka koatsika mianarina voaangana ary anao zay azo atao araka zay toromarika nomeny fitoram-panjakana zay. Iverina eto Andrenivohitra sika fa makasika ny fitantanana ny tsena amin'izao fotoana izao. Nidiny fotony teny amin'ny tsena n'Analakely ny teo anivon'ny commune Antananarivo Renivohitra nanentan'ireo mpivarotra morondalana ny efindra toerana Androany. Efa nisy ankilany ny fifampiresahana ireo mpivarotra ka nanaitra azy ireo ny fanapa-kevitra izay no raisina tamin'ity andro an'ity. Gabain loha. Zatotsony mivarotra morondalana manelingelina eo anatin'izany toerana tsy azo ivarotana. Miankaviana isika rehetra samy anaraka izany fepetra izany. Arak'izany, iroso amin'ny fanesorana ireo mpivarotra morondalana ny eo anivon'ny commune Antananarivo Renivohitra. Niteraka savorivory eo amin'ireo mpivarotra io fanapahan-kevitra no raisin'ny commune io raha ny hita teny Analakely Androany. Raha ny zava-misy teny an-toerana, nisy fifamaliana teo amin'ny mpivarotra sy ny délégué ny tsena. Nidina teny amin'ny tsena Analakely ny tompona andraikitra avy amin'ny commune ikitika ny toeram-pivarotana eny an-toerana. Tsena maro no voakasika izao fepetra izao raha ny fanazavany solotenan'ny mpivarotra. Ny voakasika izay zany atao faritry ny fipizoa zany io ampitan'ny estetia jusqu'à ny tokina dia amin'ny partie Jamaïque iny jusqu'à tsary amin'ny ampitan'ny Castro Pizza efa miatsa izy amin'izao amin'ny resaka izao fa rehefa nanatona ny communal zay ny tompona andraikitra atao direction marché dia nanambara tsara izy hoe alaminina ianareo aloha fa rehefa milamina tsara io dia afaka mipetsaka amin'ny toerana. Andaniny nilazany teo anivon'ny commune fa fandaminana aloha no atao tsy mbola miroso amin'ny fanesorana. Ireto farana izay efa nitety-tsena ny maraina teo nandrara ireo mpivarotra tsy hijanona amin'ny fivarotana morondalana intsony. Ankoatr'izay nanentana ireo mpivarotra izay manana fanamarihana ho tonga eny amin'ny tranom-pokon'olona isotry izy ireo. Raha ny voaray avy tamin'ireo mpivarotra nefa fandraisana anarana ho an'ireo mpivarotra findra eny amin'ny tsenan'ambodiny isotry no ataon'ny commune eny amin'ny tranom-pokon'olona izay nanomboka Androany ka antony tsy mampazoto azy ireo andalo eny. Tsy resy lahatra ary tsy vonona hiala amin'ny toeram-pivarotana izay efa nafantaran'ny mpanjifany azy izy ireo. Mihinjandroa arak'izany ny tady andrasana ny mety ho tohiny. Raha misy titika fanamarinana dia afaka mandalo amin'ny tranom-pokon'olona isotry isika fa misy ny commune urbaine Antananarivo mandray antsika raha mitondra ny hevitra anao ianao. Mila ezaka goavana ny fampafantarana ny tsirairay ny momba ny asa sosialy eto amintsika amin'izao fotoana izao. Ireo mpisehatra tamin'ity androan'ity. Ity asa ity izay tsy afa-misaraka amin'ny fampandrosoana ny firenena saingy tsy mipetraka mazava ankehitriny. Ireo no isany nisongadina nandritra ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena natokana ho an'ny asa sosialy tamin'ity androan'ity. Ny Antsipriany tanteriny Gabin loha. Nanome lesona ho an'ny mpitondra sy ny vahoaka ireo mpianatra mandalina ny sosialy eto amintsika androany. Tsy mahafa-po ny fandraisana andraikitra ataon'ny mpitondra momba ny asa sosialy ka antony nahatonga azy ireo niditra antsehatra. Ankoatra ny mpitondra nampita hafatra ho amin'ny vahoaka tsirairay ihany koa ireo mpianatra nandritra ny fanamarihana ny andro raisam-pirenena ho an'ny asa sosialy androany. Amintsika izao mbola le fandraisana andraikitra indrindra amin'ny fanjakana aloha zany hoe misy andraikitra apetraka izy amin'ny resaka fanadiovana fa mbola tsy voafia tsara izy zany dia zay mahatonga anay hoe zay mbola aty ambany aty dia efa mandray andraikitra mba ho hitan'zareo ambony zany hoe mpitaly hafatra zany fa eto moa zany hoe ahitana foana ny tsirairay hoe andray andraikitra dia mandroso le izy na hoe madio ny tanàna dia mandroso amin'ny lafiny rehetrarehetra zany dia manao fanentana zay amin'ny olona manodidina ny hoe mba hitahitany eny amin'ny sehatra hoe eny amin'ny sosialy mihitsy zany hoe ity fotony rehefa fampandrosoana dia fandrosoana ity fotany no atao. Dia tsika nataony androany zao resaka hoe fanadiovana fanentanana ny olona anadio ny ety amin'ny manodidina rehetra. Dia aveo koa mbola misy nataony mbola nisy fandokoana tato amin'ny jira biarvelo dia mbola misy koa fambolekazo. Teboka iray tsy efa misaraka amin'ny fampandrosoana ny firenena ny asa sosialy araka ny voalazan'ireo mpiantsehatra. Eto Madagasikara tsy homendanja io sehatra io ary lasa mifangaro amin'ny politika fitadiavan-tseza sy ny dera ny fanaovana asa sosialy. Arak'izany lavitrezaka ny fampafantarana ny atao hoe asa sosialy ho an'ny mpitondra sy ny vahoaka eto amintsika.
manjoraisam-pirenena any asa sosialy moa zany a dia nanao activité maromaro izay a nanao fanadiovana fao be izay a tsy dia apetraka ny olona misy landrany loatra le izy mbola tsy dia tsy takatra n'le vahoaka angamany hoe ahoana n'le hoe mahazava-dehibe zany asa sosialy izany. Ny asa sosialy zany anisany ho fampandrosoana ny firenena ny voalohany indrindra satria ny sosialy maha sosialy anazy a dia fototra ny raha amin'ny sosialy zany no milamy mandroso dia mandroso amin'ny firenena dia izay mahatonga izay mpiasa sosialy dia miezaka manao arak'izay vitanay a indrindra amin'izao fankalazana izao miezaka manentana ny olona manentana ny vahoaka ny amin'ny izay momba ny asa sosialy izay. Ankalazaina isaky ny 12 martsa ny andro raisam-pirenena ho an'ny asa sosialy. Mpianatra jatony maro manaraka ny lalam-piofanana formation professionnalisante en travail social et développement ao amin'ny sociologie eo anivon'ny faculté EGS eny anivon'ny université d'Antananarivo no niara-ny rotsaka antsehatra tamin'ny asa sosialy androany tontolo andro. Tapitra treto ihany koa ny fiarahantsika ho any androany naiza misy anao ankasitrako hatrany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany mandrapitafy ao amin'ny rapitsondry ary tombo klasy tombo vavy elo matomboko. Ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetika asanao ho vita indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Vous a présenté Ni Vavao. El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Vous a présenté Ni Vavao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.